Pejava tanteraka kosa indray ny fahatsapana fa mitombo ny filan'ny malagasy sy ny tontolon'ny aina aman-jery eto Madagasikara dia nanapa-kevitra ny hamoaka satelita zona fahitalavitra ny groupe elite tsara ny manamarika fa dia efa misy ny décodeur natokana ho an'izay eo anivon'izay groupe elite izay androany moa no nampahafantarana tamin'ny fomba ofisialy ity vokatra vaovao ity Ravakarandramanalina Mamba Samoly. Tsy décodeur amin'ny fahitalavitra tsotra ity hitanao amin'ny sary ity, tsy ino izany fa ny décodeur Satbox X5 Pro HD. Ity indray ny vokatra vaovao novokarin'ny groupe elite ho an'ny mpanjifa eto Madagasikara. Afaka mahazo internet ianao amin'ny alalan'ity décodeur ity. Décodeur izay tsotra kokoa no mampiasa azy. Misy chaîne na télé mazava ho azy ary misy ihany koa internet ary izay indrindra tena mampiavaka azy amin'ireo produit mitovy aminy satria nahoana io Satbox Elite io zany na le hoe Freebox dia tsy misy tsony zany fandoavana vola isam-bolana zany hoe tsisy engagement ataon'le olona ary sans abonnement ihany koa zany hoe tsy mandoa abonnement tsony le olona rehefa mampiasa an'le izy ary ataontsika mihitsy hoe mandrakizay zany ampiasainy an'le izy mazava ho azy moa zany fa misy garantie daholo ny entana izay midina eto. Fomba telo no ahazoana internet amin'ny alalan'ity décodeur ity dia amin'ny alalan'ny clé 3G na ny connexion wifi na ihany koa amin'ny alalan'ny entrée LAN. Amin'ny vidiny mora dia mora, 7 alina sy 4 ariary ity décodeur ity ary ny groupe elitiany no misana fametahana azy any an-tokantrano. Fahitalavitra maherin'ny 50 no azo amin'ny alalan'ny fampiasana ity décodeur ity izay ahitana fandarana samihafa toy ny sarimihetsika, ny horonan-tsary fanalediana sy ny maro hafa koa. Ireo fahitalavitra tsotra ahitana entrée RCA na ireo fahitalavitra misy entrée HDMI dia efa mety ampiasana ity décodeur ity avokoa. Tsy mifidy poste zany izy io fa nataonay mihitsy spécial satria raha antsika malala fa ny télé antsika eto Madagasikara dia mbola betsaka mandeha amina fisy RCA na le fisy anankitelo misy sortie ana chance vidéo reny. Misy tsara zany izy ao natao spécial mihitsy ho an'ny Madagasikara. Misy koa moa zany télé fa mandeha HD dia misy entrée HDMI zany izy ao. Misy koa izy ao entrée na câble internet raha ohatra ka tsy manana wifi zany le olona. Raha sady tsy manana wifi zany le olona tsy manana 3G dia atao par câble le izy. Eto amin'ny foibe ny Technobeurika sy ireo magasin elite rehetra eto Antananarivo Tsimihana Analakely sy Ampefiloha dia ahafahanao mahazo ity vokatra vaovao be ity. Amin'ny herinandro ambony dia fantatra moa fa ho hita amin'ireo magasin ireo ihany koa ny finday mora indrindra aty Afrika amidy amin'ny vidiny 10,000 sy 4,000 monja. Izao moa no natao dia tafiditra indrindra ao anatin'ny fiomanana sady amin'ny fetrehana ny fetiny ny Noely sy ny fetiny valentine.